La 4G Patelma vous présente Nivava. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Noltranao ny fampalalam-baovao. Namoaka didiny komisiona FIFA fanandika andin-dalàna maro ao anatin'ny code d'éthique ny filohan'ny kafa madamady. Vokatra izany mitsahatra amin'ny asany mandritra ny 5 taona ny tenany ary mandola mandy ihany koa. Olona miisa 12 ary tafiditra anatin'izany tale général ny aviation civile de Madagascar no niakatra teny amin'ny pôle anti-corruption no ny kitrano an-trano teo anivon'ny ACM. Taorian'ny fampanoavana olona roa nahiditra amponja vonjobaiky ary nahazo fahafahana vonjomazay kosa ny 19 ambiny. Nahitana fiakarana 400 ariary ny vidibary eny an-tsena. Nahitana fiakarana toraka izany ihany koa ny vidiny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro nanomboka ny herinandro lasa teo. Isan'izany menaka ny siramamy ary ny lafarinina. Zazava 10 taona no naola ndray kely ny siram-pianakaviana iray 17 taona teny amin'ny commune Soavina Atsimindrango. Efa maro ny fanolalana nataony ireto lehilahy roa ireto azy raha ny fijoroana vavolombelona tao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena maherin'ny 3 hetsy ireo mpifidy fantatra fa tsy afaka nandajabato omaly tany Burkina Faso vokatry ny tsy fandriam-pahalemana. Omaly ariva no ndroso tamin'ny fanisam-bato ny tompon'andraikitra any an-toerana. Ny adeteny rehetra. Salandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny vaovao tontolon'ny baolina kitra avy hatrany dia namoaka didiny komisiona FIFA fanadika andin-dalàna maro ao anatin'ny code d'éthique ny filohan'ny kafa madamady. Vokatra izany mitsahatra amin'ny asany mandritra ny 5 taona izy ary mandola mady ihany koa fanadina. Namoaka fanambarana tao amin'ny tranokala ny FIFA ary manasazy ny Amadamad izay filohan'ny Confédération ny baolina kitra afrikana no sady filoha-lefitry ny FIFA noho ny ty fanajana ireo etika maro samihafa. Araka ny didina avoaka ny chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante isan'ny vohitsakitsaka ity filohan'ny CAF ity ny andiny 512 momba ny fangararana eo amin'ny fitantanana, ny andiny 20 momba ny fanekena sy ny fitsinjarana ireo fanomezana sy tombotsoa maro isan-karazany. Isan'ny anenjena ity filoha-lefitry ny FIFA ity ihany koa ny fanararota-pahefana nataony izay tsy manaja ny voarakitra ao amin'ny andiny 20. Ankoatra ireo ny fanodinkodinam-bola izay nataony Amadamady ny taona 2024 raha ity didy ity hatrany. Ireo amin'ny ankapobeny no voalaza fa eloka sy fanitsakitsana ny fitsipitondratena ny tompon'andraikitra eo anivon'ny FIFA nataony Amadamady araka ny didy izay navoaka ny komisiona mahaleoteny misahana ny etika eo anivon'ny FIFA. Teo anelanelan'ny taona 17 hatramin'ny 2024 nampy ihany maro ny fomba nitantanan'ny CAF raha ny fanazavana hatrany toy ny fahitana firaisana tsikombakomba sy fampiasam-bola tsy amin'ny tokony ho izy. Vokatra ireo rehetra ireo mitsahatra amin'ny fanatanterahana ireo asany eo anivon'ny CAF Amadamady mandritra ny 5 taona raha ity fanapa-kevitra ny chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante ity ary tokony andolamandy 2 hetsy francs suisse. Na eo aza izany rehetra izany everiny maro fa isan'ny nampiakatra avy ny kitra malagasy ny barehan'i Madagasikara ho amin'izao toerana misy azy ankehitriny izao ny nahatompon-andraikitra ny Amadamady teo amin'ny CAF. Lafy mavao hafa kosa indray olona miisa 12 ary tafiditra ao anatin'izany ny tale général ny aviation civile de Madagascar no niakatra teny anivon'ny pôle anti-corruption no ny kitrano an-trano eo anivon'ny ACM taorian'ny fampanoavana. Olona roa no nahiditra amponja vonjomaiky ary nahazo fahafahana vonjomaiky kosa ny 19 ambiny. Gaëtan Andriatsilava. Taorian'ny audit interne na ny fitsiriana anatiny natao teo anivon'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar nanomboka ny volana martsa lasa teo nipoitra ny raharaha mahavoasarinitra tompon'andraikitra eo anivon'ny fitantanana manana fahafahana moka taratasy ofisialy ho an'ny seha-pitanterana anabakabaka. Isan'izany ny CTA na ny certificat de transport aérien ho an'ny compagnie pitanterana iray sy ny fanomezan-dalana hitrandraka eo anivon'ny sehatra ho an'ny agent technique. Ho famoahana ny marina rehetra
nametraka fitoriana teny anivon'ny Bianco ny ACM anao fanadiadiana lalina ireo tsy fanarandalàna sy kolikoly manoloana io fandikan-dalàna sy fitsipika amin'ny feny ACM io toy ny fanaovana osoka attestation ny antota taratasy samihafa ary indrindra ny fanodikotinana volam-panjakana. Voakasika izany ireo tompona andraikitra misahana ny fanaraha-maso ny filaminana, ny tompona andraikitra ny fampanarahan-dalàna ny sidina eo anivon'ny ACM, mpitondra sasany eo anivon'ny kompania Madagascar Airways ary mpanamory maromaro amin'ny kompania mpitaterana hafa. Taoriany fampiakarana imbetsaka teny amin'ny fampanoavana, nivoaka ny fanapahan-kevitry ny PAK, olona roa tamin'ireo miisa 20 no nahiditra amponja. Ny inspektora misahana ny fampanarahan-dalàna eo anivon'ny ACM sy ny agent misahana ny fitaterana anabakabaka. Ny 12 ambiny kosa raha ny loharanom-baovao azo, miandry ny toy ny fanadiadiana ka nomena hafahafahana vonjy maika. Mbola mitoy ny fanadiadiana, miroso amin'ny lalina kokoa hatrany ny famitorana araka ny loharanom-baovao azo. Tsy maintsy hisy araka izany ny mety ho fivoaran'ny toetra raha mahakasika ity raharaha ACM ity. Antenaina fa hisy famongorana hatramin'ny farany ity firaisana tsy kombakomba sy kolikoly mampikirosofahana ny kompania mpitaterana malagasy ity. Tontolon'ny fifidianana kosa indray ny lisitra kandida avy amin'ny antoko Irmar ao anatin'ny faritanin'ny Antananarivo sy avy amin'ny antoko MMM anatin'ny faritanin'ny Toamasina ihany hatretony nanendry ny mpitatam-bola ny kaontin'ny fampelezan-keviny teny anivon'ny Seny. Lalàna no mandidy mifanendrena izany raha fanazavana azo. Yves Richard. Amin'ireo lisitry ny kandida miisa 440 hifaninana mandritra ny fifidianana lolona ny faha 12 Desambra ho avy izao. Mbola mijanona ho roa hatreto ny lisitra kandida nanendry ny mpitatam-bolan'ny kaontin'ny fampelezan-keviny eny anivon'ny vahomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Iray amin'izy ireo zany dia ny kandida Irmar eto Antananarivo. Ny faharoa moa zany dia ny kandida MMM any amin'ny faritanin'ny Toamasina. Ny trésorier de compte de campagne na ny mpitam-bola ny kaontin'ny fampelezan-kevitra dia apahatsevina ihany fa ny lalàna no mandidy reo le kandida zany mba hanendry an'io le trésorier io, zany hoe obligation légale zany io dia ny tsy fanendrena ny trésorier dia midika fa fandikan-dalàna avy hatrany. Na mbola tsy voafaritra mazava aza ny fepitoana tokony hanendren'ny lisitra kandida ny mpitatam-bolan'ny kaontin'ny fampelezan-kevitra, tokony ho voarakitra anatin'izay avokoa ny vola miditra sy mivoaka ho an'ny lisitra kandida eny mbolana mialohan'ny fifidianana. Misy ihany koa ny tatitra tsy maintsy atao momba izay araky ny lalàna. Ny mpitam-bola ny kaontin'ny fampelezan-kevitra zany no mandrakitra ao amin'ny kaonty ny vola miditra sy ny famoaham-bola amin'izay fampelezan-kevitra zay. Dia didin'ny kandida tsy maintsy tanterahiny moa zany ny mametraka ny kaontin'ny fampelezan-kevitra any amin'ilay commission de contrôle du financement de la vie politique ao anatin'ny fepitoana 3 volana aoriany ny famoahany fitsarana avy mba lalam-pandrenana ny vokatra raikitra amin'ny fifidianana. Midika ho tsy fanarahan-dalàna ary mahavoasazy avy hatrany araka izany ny tsy fanendrenan'ny mpitatam-bolan'ny kaontin'ny fampelezan-kevitra. Eo ihany koa ny tsy fanaovana tatitra momba ny volana ampiasaina mandritra ny fifidianana. Isan'ny mbola andrasana amin'ny lisitra kandida ihany koa ny mpikambana tsy maharitra hisolo tena azy ireo eny anivon'ny Seny. Ny hisian'ny mangarara amin'ny fanomana ny fifidianana isan'ambaratonga ny hatrany no tanjona anatin'izay raha ny fanazavana azo. Tontolon'ny fitaterana kosa indray namoaka fampitam-baovao ny kompania Tsaradia tao aorianan'ny resabe mahakasika ireo entana miisa 280 tsy tonga niaraka tamin'ireo mpandeha tany Faradovay. Nambaran'izy ireo fa resaka ara-teknika no anton'izany miantarandriana io. Maro ny fitarainana nataon'ireo mpandeha isan'izany tao amin'ny tambazotra Tserasera mikasika ny tsy fahatongavan'ny entan'ireo mpandeha tany Faradovay raha nanainga teto Antananarivo tamin'ny 20 ny volana Novambra 2024 teo ka nihazo an'i Faradovay izy ireo. Entana miisa 280 ary milanja 3,7 kilao io tsy tonga niaraka tamin'ny fahatongavan'ny mpandeha nandeha tamin'ny Tsaradia sidina TZ 714 io. Androany nitondra fanazavana mikasika izay ny teo anivon'ity kampania ity. Nambaran'izy ireo fa noho ny antony ara-teknika no tsy nahafana nitondra ny entan'ny mpandeha ireo. Natao laharam-pahamehana ho izy ireo ny ain'ny mpandeha raha ny fanazavana tafiakatra 2.30 degré Celsius ny maripana TNR
ka tsy nahafahana nitondra lanja ambony. Izany hoe tsy afaka ny ohatry ny 13 sy 410 kilao ny lanja ny entin'ny fiaramanidina, ary fepetrany raisina nahafahana nanamora ny fiainganana ny décollage, ny fanamaivana ny vesatra hoentin'ny fiaramanidina. Omaly kosa no noentina tamin'ny fiaramanidina TZ8714 ireo entana miisa 220 tafajanona ireo. Lafa mavaoafa kosa indray natena fiakarany 700 ariary ny vidin'ny vary eny an-tsena eny. Nahitana fiakarany tahaka izany ihany koa ny vidiny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro herinandro lasa izay. Isan'izany ny menaka, ny siramamy ary ny lafarinina. Miantarandriana eo. Vary, siramamy, menaka ary farinina, ireo no nahitana fiakarany vidina eny an-tsena nanomboka ny herinandro lasa teo. 100 ariary ka hatramin'ny 700 ariary ny elanelan'ny vidin'io raha ny hita eny amin'ny mpanjary. Teo aloha zao menaka raha namidy 205 dia lasa 705, 805 raha namidy 705 dia zao izy zao lasa 705 daholo. Siramamy niakatra 200 isaky ny kilao. Lasa raha 700 sy 2 siramamy fotsy dia lasa 300. Dia siramamy mena 800 sy 2 dia lasa 700 sy 2. Mipaty koa niakatra 200 isaky ny kilao ny makaroni. Ny makaroni zao raha 200 izy dia lasa 200 sy 2. Mandidina ny 700 ariary isaky ny kilao kosa ny fiakaran'ny vidim-bary. Ny vary rehetra zao niakatra daholo. Makolika zao 200 taloha kely teo dia zao izy efa 700 sy 200. Dia mitovitovy an'izay daholo zany 700 sy 200 daholo le vary. Tsy tokiany zao mora indrindra 100 sy 200. Raha ohatrina teo aloha 700 sy 200, 200 sy 2 teo aloha dia lasa 700 sy 200. Vary tena niakatra be tamin'ny fotoana izy. Raha ny fanazavany teo anivon'ny mikana ny Ministeran'ny Varotra sy ny Indostria ny faraparany volana Oktobra teo, misy ny lamina napetraka ahafahana mameno ny vidim-bary. Iassurena ny fahazahoan'ny mponina vary amin'ny vidiny tokony ho izy, izany hoe eo amin'ny 700 sy 100 ny kilao. Amin'izao fotoana dia manodidididina ny camion 10 isan'andro izay mitondra 5 tonnes avy, izany hoe 50 tonnes isan'andro manomboka alatsinainy io hatramin'ny sabotsy no aparitaka manodidina ny Antananarivo sy eto an-drenivohitra. Raha ny nambarany mpamongady kosa efa tafiditra anatin'ny vanim-potoanan'ny fiakaran'ny vidim-bary isika izao ary izay no isan'ny antony. Mahakasika izay vidin'entana izay hatrany dia isany mitarika fiakaran'ny vidim-bary eny an-tsena ankehitriny ny mpanjara. 20 hatrany amin'ny 50 ariary isaky ny kapoaka ny fanarotana tratra nandritra ny fidinana ifotony natao teny amin'ny tsenany Mahazo. Yves Richard. Tavorian'ny antso fanairana mahakasika ny fiakaran'ny vidim-bary. Azo avy amin'ny laharana maitso natokana ifaneraserana ny mpanjifa sy ny Ministeran'ny Varotra ary ny Indostria. Nidina ifotony teny anivon'ny tsenany Mahazo. Izay nahazoana fitarainana maro ny teo anivon'ny Ministera androany. Tsy kiaritra nandridry izany fa isa mitarika ny fiakarany vidim-bary eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Ny fanararaotana toy ny mpanjara. Izay tiana mampetapeta zavatra tena zao hoe dia zavatra orariny. Zao samy 300 ataoko hoe izay zany nafahividananao samy 300 samy 300 maninona sasany 700 sasany 700 ty raisina 700 amidy 700 ty raisina 300 amidy 700 ty raisina 300 amidy 300 ny kilao amidy 700 ny kapoaka izay tianareo anaovana an'ilay kapoaka mihitsy zany tsy mandeha amin'ny tena tokony ho izy sy ara-drariny so fa petapetakareo fotsiny le izy. 20 hatramin'ny 50 ariary isaky ny kapoaka ny fanararaotana ataon'ny mpaninjara raha ny tsikaritra nandritra ny fidinana ifotony. Ambon'izay, tsy manana ny taratasy manamarina ny fiakarany entana alainy avy eny anivon'ny mpamongady ihany koa. Ny ankamaroany ny mpaninjara tsy maintsy amafisina manoloana io ny fidinana ifotony anaramaso ny fiakarany vidim-bary. Any amin'izy ny tena miakatra ilay vidim-bary ary inona ny tena antony mampiakatra ilay vidim-bary satria lazainao foana hoe amin'izao fotoana ny maitsoahitra izao dia tsy maintsy miakatra ny vidim-bary. Tsika nefa mahita fa ny vary misy
fa vidiny no akariny dia rehefa nampiantso ny mpanafatra vary zay nampiantso ihany koa mpamongady dia samy efa nilaza ny vidiny entany tany aminay izy ireo midina indray zay ty amin'ireo mpanjara satria ireo no tena akaiky ny mpanjifa dia mijery zay hoe ohatrinona marina ny tena vidiny vary ty amin'ny mpanjara ohatrinona ny tena tombony alainy aiza izy ny maka iza ny tena manararoatra ao anatin'izay ho tohizana hatrany fanaraha-maso raha ny fanazavana tanjona ny ametrahana ny vidim-bary sy ny entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro amin'ny laoniny ho fitsonjovana ny mpanjifa amin'ny ankapobeny. Manoloana ny olana Ikere any Atsimo, isy ny fametrahana fotodrafitrasa hitariana rano amatsina ny faritra Androy. Ny farany herinandro sy teo no nidina ifotony jery ny toerana ametrahana izany ny délégation izay nitarian'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement miantana andriana. Fametrahana fotodrafitrasa ahafahana mamatsy rano ny any Atsimo. Io no isan'ny vahaolana toy ezaka manoloana ny famaroan-Ikere any amin'ny fatriny. Efa miroso ny dingana fananganana izany amatsina ny faritra Androy ary ny farany herinandro teo no nidina anjery fotony ny toerana ametrahana ny fotodrafitrasa ao amin'ny fokontany Isaly manamorona ny renirano Fao Taolangaro ny délégation izay nitarihin'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement niaraka tamin'ny ministry ny rano, ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono, ny ministry ny fiarovam-pirenena ary ny ministry ny arenan-kibon'tany sy ny loharan-karena stratégique. Pompe refoule, surpresseur, système à surpresseur, pompe mac, des efforts refoulés, les nanipi en l'erano, des missi, utilisant topographie, en mise à chania, l'engénérer 13 is à cheton, des mamondes, en l'erano, tiens, cheton fan massima l'autre, mamondes, les tracés, jusqu'à. Isan'ny vahaolana andrasan'ny vahoaka amin'ny mpitondra fanjakana ny famatsiana rano any amin'ny faritriny. Efa anatin'ny fanatanterahana ny asa ny gouvernement ankehitriny raha ny fanazavana. Dia efa voalazana Andriamatoa filohan'ny République, Andriamatoa Andry Rajoelina fa tsy maintsy mitondra vahaolana maharitra antsika amin'ny mahazo roavantsika, roapretandrazana amintsika any amin'ny faritra Androy igny. Eto amin'ny fokontany Saly atsika amin'izao fotoana zao. Areto moa ny Ray aman-dreny, ny ben'ny tanàna dia samby miatrika ny fijerentsika ty rano, ty tengan-drano efa ao ty. Ka ny rarintsika dia mba ahafahantsika ametraka ny fotodrafitrasa goavana izay anovantsika tantaran'i Madagasikara. Tsika zao hitatsika ty renirano ty dia voalazan'ny Ray aman-dreny teto fa tena renirano izay misy rano foana mandavantaona ary ny toerana izay atongavana ty dia efa voakajy foana hatramin'izay. Saorana anareo fanjakana fa mitarainy ny havanay Androy voamafy mila rano ka Zagnahary Andriamanitra ny hitahy engane mba ho tanteraka Androy agny rano efaho hahavoavonjy havanay Androy agny. Saotra to. Araka izany hanomboka tsy ho ela ny asa ho fitariana ny rano apetraka any an-toerana amatsina ny faritra Androy. Ny mahakasika ny kolikoly sy ny fiatraikany amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fianadidina izay nataon'ny agence capsule sy Cool TV FM. Ny fanamafisana ny fanabeazana no isan'ny vahaolana amin'ny izany raha ny fanazavana azo Abrahama Randriamanana. Ilaina ve ny fanaovana kolikoly? Io ny fanontaniana napetraky ny agence capsule niarahana tamin'ny Cool TV tamin'ny olom-pirenena miisa 720 taona mihoatra ny 720 hatramin'ny 720 oktobra lasa teo. Raha ny valin'ny fanadihadina 720 isanjaton'ireo nanontaniana no nanambara fa tsy ilaina ny fanaovana kolikoly satria mampahantra firenena. 730 isanjatony namaly fa izay manambola ihany no mahazo rariny amin'ny fanaovana kolikoly antony tsy ilaivana ny fanaovana azy. 4 isanjato kosa namaly ny eny satria efa hitatray hatray izy ireo nitrangana kolikoly. Ho an'ny 2 isanjato tafavoaka izay mahitahita antony aneken'izy ireo ny kolikoly. Isan'ny sakana tsy ahafahan'ny firenena iray mandroso ny fisian'ny kolikoly na eo amin'ny lafin'ny ara-toe-karena na eo amin'ny lafin'ny politika raha ny nambara ny mpanabe nanaovana ny fanadihadiana. Ny kolikoly zany na ny amin'ny firenena lehibe matanjaka na aty amin'ny tany andalam-pantrolo indrindra afrikanina dia misy ary atao fomba anankiray ohatrany hoe méthode de gouvernement
sur le plan politique aloha dia mana nity izy fragiliser ilay fitonana dia raha sur le plan économique ny investisseur raha vao mahita fa be kolokolo ny firenena tsy miditra izy satria very ny volana mandeha mitory izy any fitsarana dia resy foana satria misy kolokolo ohatra ao dia ny avarana tsy mijanona eto amin'ny firenena izy kanefa ny investissement dia ilaina ny atao investissement direct étranger IDE ilaina zany ho an'ny firenena ampandroso ny croissance économique. Karazany maro no antony mahatonga ny kolokolo raha ny fanazavana trany amin'ny ankapobeny ny kolotsaina pitaizana no isan'ny nahatonga ny fisian'ny kolikoly. Misy ny ataontsika hoe le reconnaissance culture de la reconnaissance zany gasy ny tena hoe fafaliam-po fa iny dia mitondra amin'le hoe fahazaran-dratsy accoutumance amin'ny tsirairay avy dia voatery zany ianao isakanao zavatra dia manao kolokolo foana zany manolotra zavatra betaka sisy divana amin'ny kolokolo dia ny éducation citoyenne ny ao anatin'ny instruction civique zany ny indrindra ty amin'ny ankizy vao manomboka dia falefo zany satria hoe zaro amin'ny lalakale ny ankizy dia tsy vadika amin'ny intsony izy rehefa lehibe. Éducation citoyenne zany tokony amafisina indrindraindrindra dia le lazaiko teo hoe ny zavatra ataon'izy mpitondra dia tokony adio lalandava dia manaiky ny vahoaka anaraka an'izay fa raha mbola misy hoe tsy voasasa ny sasany polisy gendarme miaramila na ohatran'izany na magistrat dia mbola itoy ihany zany ny kolikoly. Tsy aivina raha nitatitra navoaka ny teo anivon'ny Bianco tamin'ity volana ity ny fanodinam-bolam-panjakana no isan'ny nandrenesana fitarainana kolikoly betsaka indrindra nandritra ny taona 2024 teto Madagasikara. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ny ahitantsika mahakasika ny trangam-piarahamonina isan-karazany ohatra amin'izany ny fanolanana teny soavana. Eo ihany koa momba ny fametrahana brigade routière spéciale ao amin'ny district an'Ankazobe rehefa avy eo. Chocolat Tsar, un goût authentique, un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Les sœurs Santana reviennent en grande forme pour une nouvelle saison sous haute tension. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishila. Passons les fêtes ensemble. Le décodeur avec un mois d'évasion est seulement à 60 milliards. Offre valable jusqu'au 30 novembre. Vous voulez vous éclater encore plus? Profitez immédiatement de tout Canal Plus pendant 15 jours pour tout réabonnement avant le 30 novembre. Les bouquets Canal Plus. Ialao ny tsy apoziny. Ampiasao ny batterie Beonix. Fiara matanjaka. Beonix itahirizana angovo mitondra herinaratra. Batterie tsy mila fikarakarana. Beonix matanjaka sady maharitra. Beonix distribué par Hugo Dis Tsaralalana. Ao anatin'ny fankalazana ny fahazatoanany ny antenimieran'ny varitra sy ny indostria an'Antananarivo na ny chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo dia manasa antsika rehetra hanjifa ny vita malagasy ao amin'ny voatra 24 andiany fahavito. Izy valandresaka atrikasa fampiofanana ary fampionana amin'ny sampandra raha
hetsika avarotra fampiratsiana ahitana ny vokatra malagasy amin'ny sehatra rehetra ny 5 ka hatramin'ny 29 volana novambra ho avy izao atao eo amin'ny annexe CCIA Antanimena. Voatra vita malagasy miavaka. Une invention de Molfix juste pour votre bébé. Les couches culottes Molfix sont dotées de la technologie d'élasticité pour s'adapter au corps de votre enfant. Les nouvelles couches culottes Molfix, une invention des bébés pour les bébés. Manandanja ny safidinao, safidy ahanosy maitso indray any Madagasikara. Mametraka ny tetikasa finday iray mirazo ray volena Itelma. Iaraka isika andrakotra ala indray any Madagasikara amboly azo olovany taranaka any afara. Isaky ny finday Telma ray voavarotra azo ray no volena ka ho maintsy mavana ity firenena. Safidiko maitso malagasy. Veni, vovonana eketsika ny aina mendrika salama. Eny, ny fahazona rano fisotro madio, ny fanadiovana toy ny fampiasana kabone sy efitra fandroana madio, ny fidiovana toy ny fanasana tanana amin'ny savony izay mifanaraka sahaza ny toe-batany avokoa, dia azo fototra ho amin'ny vehivavy, na tanora, na nahazo taona, ny olona manana fahasembanana, jambo, kilemaina, mona, marenina. Zo amin'ny maha-olom-pirenena feno azy ireo. Fataro ary fa nitetika asa Veni, Sahany Waterred dia miasa amin'irety distrika manaraka reto: Ankazobe, Antsimondrano, Avaradrano, Ambohidratrimo, Manjakandriana, Moramanga ary Tsirono Mandidy. Bic Confort 2, Bic 300 étiles, Bic Flex 3, Bic Flex 4. Pour plus de confort, adoptez la mousse et le gel à raser Bic. Dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance de Madagascar, sous l'égide de la Fédération Malagasse de motocyclisme, Bira Motoclub, Motoclub Mada, Likimoli et Trace Madagascar vous présentent l'événement Xinov Ambumalaza Time Attack 1.0. Le dimanche 29 novembre 2020, une course contre la montre de moto gros cylindrée sur plus de 4 km. Sponsor, ProSecurity, Blue Sky Hotel, partenaire média, Cool TV, boisson officielle, XXL. Avy eny eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Trangam-piarahamonina avy hatrany nanomboantsika ny tapany faharoany vaovao. Mbola tsy tafatsangana hatramin'izao i Fredo voahitsaka tao amin'ny lamosiny sy ny fiana nandritra ny fifanosehana tao amin'ny arabe manoloana ny Ekara Saint-Paul Mangarivotra tamin'ny fotoana nivoan'ny Barehy ny Kanja ny talata lasa teo. Tsy afaka mandray azy intsona nefa ny hôpitaly noho ny tsy fisian'ny vola fanadidina. Nandritra ny fifanosehana teo amin'ny arabe manoloana ny Ekara Saint-Paul Mangarivotra tamin'ny fotoana nivoan'ireo fiara nitondra ny mpilalao Barehy avy any amin'ny Kanja stadium Barikadimy. Taoriny fahavitany lalao ny fanandrinany tamin'ny ekipa pirenena Ivoriana ny talata 17 novambra lasa teo no nahavoany Jaotombo Fredo, zazalahy 7 taona, monina ao amin'ny fokotany Mangarivotra Atsimo. Japtakeny zany de variany zany midôladôla kevy. Dôla karan'iny zany izy de kofna bare ale af karan'iny zany. Tunda izy karany tsangany tay de tsy hitako tagny nialany teo. De ilasany izy. De teza manta Fredo izy amin'ny tsy hitako tezany. De nek tagnarabe zany izy amin'ny tsy hitako. De nierigny mako zany. Ela amizay de misy olo amizay nagnantsana tezany kanao ny torigna ry de igny zany valany ny baby ananjy avy tagny.
zay ndosiny tatimy zay tonga anengy tao l'hôpital zay de nitsabony zare tao izy de niditra de nampidiriny zare tamin'ny salle raha tao zay miko reo olo sahira tsisy vola tsy de za fanotsoriko si za oa tsisy vola zay ty olo sahira ya zanako maratra marary de midira fogna ozy zare de niditra zay tonga atao mako zany de nikarikaregna atao nefa vola tsisy droit zegny mandeha fô de farany zay tsisy vola igny zay de navoaka anjare fogna zay de zay nody ny ariva ny talata io nitranga ny fahavoazana vohitsakitsaka tao anaty fifandoseany Fredo raha ny fitantarany ny vahoaka raha teo voromaro ny andry ny fivoahan'ny mpilalaon'ny bare avy tao amin'ny kianja jeroako raha tamin'ny incropla tariky igny de ene vola de nandeha ndray zay lasy matagnara be hitanjare ndray zalina lavonjare zorotonjare lamo io de lavonjare zay de zany de nde tsangaraka igny de ataonjare ndray tamin'ny kidy tapaka ny fianaran'ny Fredo vokatry io fahavoazana io izy zay kilasy voalohany ao amin'ny PP Vatosoa Mangarivotra Atsimo fahavoazana eo amin'ny azon-damosiny sy ny fotopeniny no nanjo azy ny alakamisy teo anefa no navoaka tao amin'ny hôpitaly be Analakninina izy ireo noho ny tsy fisimbola andoavana ny hofan'ny toeram-pitsaboana sy ny vidim-panafody de izy mbola tsy afaka mitsangana mbola tsy afaka midola magniry mitsamadinika re midola izy de mivanavana ke fa masy tivoaka nao mbola tsy mahazo mivoaka anao fa nao mbola marary nambizika nefa tivoaka tsy ya tsy afaka mitsangana izy de zegny mahatonga anahy tsy mialagny kila ke tsy de izy tafitsangana tampoko zegny izy olo mbola marary tahorako amanetsany maro ny vola ilaina raha tiana ho sitrana Fredo raha ny nambarany ireo nanatitra azy teny amin'ny hôpitaly ilana fitsaboana atraty Antananarivo saingy sahirana ny reniny mitaiza azy mpitondra-posiny rainy izay efa tsy miray trano amin'izy ireo intsony efa fantaonany maro no io rain'io efa manana tokantrano hafa miantso ny fitondram-panjakana amin'ny fandoavana ny ende amin'ny te de mise à la retraite ireo mpiasam-panjakana maro andeha hisotro ronono ankehitriny tsy araka ny lalàna raha ny fanazavan'ny syndicat ivondrona ny réseau culany noty izay navoaka ny tale generaly iray teo anivon'ny ministera ny toe-karena Yves Richard mpiasam-panjakana maro ankehitriny no mitaky ny fandoavan'ny fanjakana foibe ny indemnité de mise à la retraite isan'ireo nanamafy ny fitakiana izay androany ireo mpiasam-panjakana efa andeha hisotro ronono izay nivondrona ary nanao fanambarana iraisana teny Ankatso zany hoe ny karama ray volana feno ao anaty misy code BDB eo de tokony ho raisina indray mandeha omena an'ilay andeha misotro ronono ny atsasany fotsiny nefa no azy tamin'izany fotoana zany averinay tsara zay tsy mahay politika fa tsotra lizy droit aky omeo miala tsiny amin'ny mpitondra zay tsy manam-pahavalony izanisa afa-tsy mampahatra anay zonay zony syndicaliste ny tena zon'ny mpiasa io omeo azy mba tsy hanenenana ao arina didim-pitondrana nivoaka ny taona 2014 no namaritra ny fisitrahan'ny mpiasam-panjakana andeha hisotro ronono ny indemnité de mise à la retraite tsy ara-dalàna manoloana io ny note nosy avin'ny tale général iray teo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola nampitsahatra ny fisitrahana izany ny DGFAC amin'izao fotoana izao ny tonga dia nanao taratasy hoe mise en demeure suspendue l'indemnité d'installation de retraite fonctionnaire zany hoe raha ny zavatra tena tokony ho izy tsy azo atao zany noho izany mahitsy tsara zay aloavy ny zavatra satria maromaro no efa lasa nody tapaka lalandra malemy satria droit an'izao manjary asaina manao dossier izy nefany lazaina fa hoe tsy sevitra io efa nametraka fitoriana teny anivon'ny filankevim-panjakana momba izay ny syndicat ivondran'ny mpiasam-panjakana manerana amin'ny Madagasikara raha ny fanazavana efa nisy ny fandresena azo tamin'izay saingy tsy mbola nisy fanapahan-kevitra mazava no raisin'ny fitondram-panjakana antsoavatra ny araka izany no ataon'izy ireo hijery akaiky ny mahakasika izay olana ho an'ny tanora ankehitriny fisafidianana sampam-pampianarana sehatra iray ho fanampiana azy ireo ny salon de l'étudiant et de l'emploi etsika izay karakarain'ny ministera ny fampianarana ambony fanadina maro tanora ankehitriny misedra olana eo amin'ny fitadiavana asa ohatra ny fianarana ary fitadiavana fianarana ho an'ireo izay maniry hanohy azo lazaina hoe efa maro anefa ireo karazana sekoly amin'ny ambaratonga ambony afaka mandray sy mamolavola azy ireo eto amintsika ny etsika salon de l'étudiant de l'emploi moa zany dia rahana ministera fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy ambany fiahiny indrindrandrindra
dia akoatran'ny fampirantiana n'ilay lalam-piofanana mahazo alalana avy amin'ny ministera fampirantiana n'ilay fiofanana mihitsy ny tiako tenenina satria indraindray misy mahazo an'izay fa izay manana izay hoe offre de formation de qualité izay ihany no eto izay ny voalohany dia akoatr'izay misy ihany koa ny famelabelarana-kevitra sy atrikasa fitaovana ny mpianatra amin'ny resaka information resaka ihany koa hoe fianarana teny vahiny satria manampy betsaka ny zareo izay fianarana ambony sy ny fidirana ny fandraharahana tsy hoe akoa raha vetrany dia asaina andraharaha ilay tanora fa izao dia efa volena ao an-tsainy dia hoe toe-tsaina mahay mandraharaha na hoe culture entrepreneuriale. Ireo tanora vao nahazo ny mari-pahaizana baccalauréat teo sy ireo nahavita fianarana no tena isany voakasika amin'ity hetsika ity. Raha vao miresaka LMD zay dia ny votoatom-pampianarana dia mitodika makany amin'ny tontolon'ny asa fa tsy fahalalana fotsiny fa mitodika amin'ny tontolon'ny asa. Dia faharoa koa ngamba ny zavatra tsara songadina eto naninona moa izy ity natao ety mibanja be ety ny antony dia mba hanakekezana ny vahoaka mba ho maromaro no voasarika izay ny tena marina satria raha vao ataona amin'ny toeran-kafa dia vitsivitsy indray makany voety zany mba ifamezivezena dia mihitsy manantena izay fa mba hisafidy an'ilay lalam-piofanana tena mifandraika amin'ny fanirian'ny ray aman-dreny sy le mpianatra le safidy izay ho ataony any amin'ny anjerimanontolo. Araka izany no sokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny zaridaina Anosy ny salon de l'étudiant et de l'emploi izay nikarakarainy MCU na ny maison de la communication des universités nanomboka androany 17 novambra 2024 ny hetsika ary ifarana ny 15 ny volana novambra ho avy izao. Iverenantsika ny tranga mpiaramonina zazavavy 10 taona iray no naolan'ny rakeliny sy raim-pianakaviana 27 taona teny amin'ny commune Soavana Atsimbrano. Efa maro no fanilalana nataony ireto lehilahy ireto azy raha ny fijoroana vavolombelona natao io ny nasaina. Mitoy ny trangana fanolanana hita eny anivon'ny fiaramonina. Androany tao amin'ny commune Soavana, distrikna Atsimbrano indray no nitrangan'izany. Raha ny zavanisy nanomboka ny taona 2024 ary nitoy ny fiandohan'ity taona ity no naolana ny iray keliny sy lehilahy iray 27 taona ity zazavavy kely 10 taona. Tsy nisy nafantatra ny zavan-tranga raha tsy narefofona hafahafa tamin'ilay zaza ny mpampianatra sy ny taletsekoly ao amin'ny EPP Soavana izay ianarany. Namataranay azy le mpampianatra manaramaso, ny tale manaramaso dia nampiantso ray jerenay fa misy zavatra tsy mety nisy fofona zany le ankizy dia nijerena le ankizy hoe ahoana ty ankizy ity dia nijerena taty ampianarana dia avy eo noentina hitany amin'ny CSP2 dia ny CSP2 nandefa anazy tany Mahamasina dia ny Mahamasina no nandray andraikitra an'ilay zaza hoe alefa amin'ny ambaratonga mahefa. Izahay dia efa nanao ny andraikitrinay amin'ny maha-ankizy mpianatra eto amin'ny EPP Soavana an'ilay ankizy nefany iny efa vita ny andraikitrinay dia andraikitry ny ray aman-dreny sisa nandrasanay nefany lazain'ilay ankizy mbola any le dadakely mbola any le olona. Rehefa tonga teny amin'ny centre vonjy sy ny mpitandro ny filaminana misahana azy ity raharaha ity tsy nitoy intsony noho ny tsy fananany ilay reniny zazavola hitondrana ireo polisy anao ny famitorana sy ny tahotra ny amin'ny mety toy ny raha higadra ny vadiny. Nametraka fitoriana tany amin'ny centre vonjy le tian zany dia hoe raha tsy misy volona reo izy tsy afaka kanazy zay dia za moa tsy manambola zany teny tany amin'ny retapoako dia hoe eto dia tsy hitako moa izay natao tsisy vola hoe le angalan'le polisy anazy zany hoe angalan'le isamboran'le dadakely any lisamborany an'le dadakely le dadapoly zay satria zany hoe le atao fure zany le tonga dia jaikojaikonandry zareo hoe any le atao fure dia za zany tena taraina tamin'ny zareo mihitsy. Rehefa samy lasa zany le izy ana hoe izy roa zany tonga dia ndray alefa le tamin'izany dia za moa tena nitaraina tamin'le polisy reo hoe za tena mba ohatr'izao ny toerana misy anahy izy efa nanaiky hoe diso fa tsy hamerina an'izany intsony. Nijanona teo ny raharaha ary nataon'izy mianakavy raharam-pihavanana. Ianao zay efa nisy taratasy napetraka any amin'ny polisy any fa tsy haiko hoe ahoana zany ho any ataonao hijeranay ianao sa hoe ahoana mantsanazy
fa matoy zany hoe ianao nanao an'izany dia ohatrany efa tsy fitiavanao anazy tsy fitiavanao anazy sangisangy tsy na le izy ozy izy moa le sangisangy ohatrany hoe tsy fantatra zany izay nataon'izy mianaka teo e dia izy koa moa tena nanarina be dia be mihitsy zany nananatra anazy teo e nahatrany folo am-piangonana anay le mpitondra anay le anariny teny anazy dia nieritreretiko zany izy moa efa nanaiky mifadisonina efa nanaiky izy hoe tsy amerina an'le izy tsony fa raha mbola mamerina izy zany amin'ny manaraka sy hoe raha mbola misy ny toetra zavatra ataony. Araka izany miriariany anivon'ny fiarahamonina mandraka androany ireo roa lahy nanolana ity zazavavy kely 10 taona ity ny fanolanana nahazo azy izay niverimberina raha ny fitantarany. Tamin'ny zanakaraha izany dia nizansy dadapoly izany dia nengany anjy dia tonga dia nitapenany tamin'ny sase dia nifatorana ny tongoka da venona velany tao anatin'ilay trano dia velasana kapoty fotsy be izy dia tao manana olany tsy laiko mianjy vonjy olony tena fa fetaka be tena miteniteny eo izy nitenina tsy laiko mitomany eo ny tena maika tako mafy be eo izy nitenina nanomboka tamin'ny valana karaha mpanjapa tonga tamin'ny 12 sasany atanjo. Dia mitirana nataony ohatr'izany? Fa be da be dadakelinay koa tsy tao neninay dia naolany tao an-tranona nanao tantara tonga dia tsisy olona mihitsy teo an-tranonay fa zandrinay tsy mody nataony andana milalao tonga dia mibatainy. Dia mitirana nataony an'izay dadakely izay koa ny anaty koa dia tapesony rehefa mandeha? Ny efatra avatsony nenay dia izany foana nataony anahy. Tahaka izay no nahazo ity zazavavy kely ity ny taona 2024 sy ny fiandohan'ity taona ity saingy nilamina tamin'izao fotsiny. Ny talata fa 7 volana janoary izy no tsikaritry ny mpampianatra fa namoaka fofona araka ny voalaza etsy ambony ka nozahana teto amin'ny CSP de Soavina. Dia rehefa nozahana moa zany le zazakely dia hita fa simba le zazakely tamin'izay fotoana izay. Dia araka ny procédure sy mipetraka moa zany izay aty amin'ny CSP zany tsy afaka midélivrer certificat médical hoe manamarina zany hoe nisy io tranga io fa tsy maintsy mireferé zany izay ny centre vonjy dia nalefana tany amin'ny centre vonjy io zaza io ary nafarana hoe mba teneno dia ity sy valiny nefany tsy niverina ry zareo. Simba zany le mahavehivavy azy le humaine zany farovitra ary le tranga tamin'io zaza io tsy ndre mandeha le izy fa efa répétitif le izy efa chronique le izy zany fa tsy hoe vo tamin'io andro io zany ny nasimban'le zaza ka ny fitavijerinay azy. Tsy niverina teny amin'ny CSP de intsony ny renim-pianakaviana nanao ny tatitra izay nangatany médecin chef satria tsy nanambola hiatohan'ireo polisy no sady nisafidy ny hanao ny raram-pihavanana noho ny tsy fananana sy ny fiahina ireo zaza madinika satria le vadiny izay nanolana ny zanany no mamelona azy ireo raha nambarany. Izay ny tao an-tsainy noho ny tsy fahafantarana fa mety ho firaisana tsikombakomba izany. Androany no hitan'ny mpanao gazety indray ny raharaha ary nanaiky ny tory sy anohizana ny fanadihadiana ity renim-pianakaviana ity ka noraisy ny poste avancé ny Soavina ny raharaha. Voasambotra ny ariva teo ilay renim-pianakaviana 70 taona izay voalaza fa nanolana ilay zazavavy kely isaky ny izy makarano. Any amin'ny gendarmerie nationale eto Soavina zany no mitondranao any amin'ny Braona ary Ambodovary. Dia mba hoany kely zany atsika miresaka. Raha ny vaovao voaray farany voasambotra io arivo io manodidina tamin'ny Eninora ihany koa ilay ray kely ary atao famitorana ankehitriny. Andrasana ny hotoan'ny raharaha ary ho tanterina aminao atao anatin'ny fampalalam-baovao. Apetraka ao amin'ny commune Kiangara district Akazobe ny brigade routière spéciale isorohana ny lozam-pifamoivoizana sy hiadiana amin'ny fanankanan-dalana gaetan Andriatsilava. Aire de repos sécurisé na toeram-piatoana, fakana vatsy, filana vonjy ary fialana sasatra no iantsoana ity toerana, ananganana fotodrafitrasa eto Ramal, 20 kilometatra mialana Antananarivo renivohitra, ao amin'ny commune ambanivohitra Kiangara, district Anakazobe ity. Izy toeram-pisakafoana, tompon-dasantsy, mpivarotra ary indrindra mpitandro filaminana ihany koa eto an-toerana. Tanjona ny iadiana amin'ireo fanafiana eny amin'ny lalana, isorohana ny lozam-pifamoivoizana izay mampalaza ratsy ny lalam-pirenena fa efatra. Asiana io aire de repos sécurisé io avokoa isaky ny 20 na 900 kilometatra. Metrahana bere spécial isaky ny 20 kilometatra no 900 kilometatra eo. Dia ity faritra ity no safidiana satria
Etya no mahafen'ny fepetra ametrahana an'izany aire de repos sécurisé zany fa indrindra ihany koa dia ity faritra ity dia anisan'ny toerana be fanafiana sy be lozam-pifamoivoizana dia hiady amin'izay tsy fandriampalemana eny amin'ny lalana izay zany tena ametrahana azy ary indrindra ihany koa hiaro andreo lozam-pifamoivoizana dia ampisy ny fivezivezena malalaky ny olona sy ny entana amin'ity RN4 ity. Napetraka mivady fototra fanomboana ny asa ary aritra 2 volana ny fanorenana ity fototra-fitrasa ity. Raha ny fanazavana, brigady routière spéciale fa 4 ity ajoro eto Akazobe ity ary mbola isy amin'ny toerana hafa. Maresaka iraisam-pirenena maherin'ny 3 hoe tsy ireo mpifidy fantatra fa tsy afaka nandasabato vokatry ny tsy fandriam-pahalemana omaly tany Burkina Faso. Omaly ariva noho ny roso tamin'ny fanisam-bato ny tompon'andraikitra any amin'ny toerana fanadina. À la tombée de la nuit, nanomboka omaly ariva ny fanisam-bato teny anivon'ireo birao mpifidianana samihafa tany Burkina Faso taorian'ny fanatanterahana ny fifidianana filoha amin'ny pirenena tany an-toerana. Nandray anjara tamin'izany fanisam-bato izany ireo mponina, io ihany koa ireo mpanara-mason'ny fifidianana. Nilamina amin'ny ankapobeny ny fizotron'ny fifidianana ho an'ireo afaka nanatotosa izany. Maherin'ny 3 hetsy kosa ireo mpifidy sy afaka nandrotsa-bato manoloana ny fikatonan'ireo birao mpifidianana samihafa tany amin'ny faritra avaratra sy andrefana tany an-toerana vokatry ny fandrahoana na asa fampiroroana. 12 isanjato ny faritra tany Burkina Faso araka izany no tsy afaka nanatateraka ny fifidianana. Tao anatin'ny 5 taona, maherin'ny 2 arivo ireo namony ainy ary maherin'ny 2 tapitrisa ireo voatery ny findramonina vokatry ny fanjakany tsy fandriam-pahalemana. Miisa 12 ireo kandida ho filoham-pirenena nandritra ity fifidianana ity. Manainy amin'ny fisian'ny alabato faobe ny mpanohitra ny an-toerana ary nanamafy izy ireo fa isy ny fametrahana fitoriana manoloana izany. Dia izay indray mamarina vaovao tamin'ity androany ity angasany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.